Ia dia am-pifaliana indray no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity dia isaorana ianao moa manaraka tsy tapaka hatrany hatrany ny fandarana ary dia Andriamanitra manan-karena amin'ny fahasoavana ny mbola ampitombo indray ny fahasoavany sy ny famirampony eo amintsika tsirairay avy ampitombo anao amin'ny fahalalana ny marina, fahalalana ny soratra masina ihany koa izy. Dia manasa anao ary mba hanaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Ndao ary. Tsika tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana fa ao ihany no akantsika ny tena fahamarinana. Nizaniza mitory teny aminao, nizaniza manambara ny tenin'Andriamanitra aminao dia fantaro foana, aza tonga dia mihinanam-bolony na tonga dia manaiky be fahatany fa fantaro ny tena fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany na epistiliny Jaona dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe aza mino ny fanahy rehetra ozy fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra izany na tsy. Manana zo zany ianao i-discerner ny fanahy anankiray, manana zo ianao handinika tsara. Ny mpino tao Beria voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia kinga tamin'ny zotokoa rehetra ny amin'ny fandraisan'ny tenin'Andriamanitra fa nandinika ny tenin'Andriamanitra tena nydinihany mihitsy zany le toriteny na le tenin'Andriamanitra izay nitoriana dia arak'izay nandraisany azy. Ary mamaky koa anao ny amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:1-2:20 dia milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe fantaro ny zavatra rehetra. Zany hoe andraikitro sy andraikitra ao zany ny mamantatra ny zavatra rehetra. Io akory tsy hoe izay mametra tanana amin'ny olona dia mampianjera dia hoe izay ny tena hoe marina, na hoe manao akanjo lava, manao akanjo fotsy dia hoe ireny olona ireny zany no tena hoe marina, tena masina, na koa hoe izay mahay mitory teny, tsy any mihitsy zany izy fa ao atao anatin'ny tenin'Andriamanitra ato no ahafantaranao ny tena fahamarinana hoe ho tanteraka mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe mana-masina azy amin'ny fahamarinana, fa miteninao ny fahamarinana. Ty tenin'Andriamanitra izay toriako aminao ty, io baiboly izay ao an-tokantranonao izay akombonao io, ao ny tena fahamarinanao. Ka azo atao haingon-trano fotsiny ny baiboly fa vakio, fa vakio izy io aza avela rovitra na ho lany voalavo na ho mainty molaly fotsiny ao na feno vovoka, fa vakio ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny tena fahamarinana. Misy ny olona izay tsy mamaky baiboly mihitsy. Za nge milaza aminao fa ny fiainantsika rehetrarehetra ety ambonin'ny tany fa nosoratan'Andriamanitra ao anaty baiboly ao daholo ny fahamarinana sy ny amin'ny lalana tokony hizorantsika mba hitantsika ny fitahian'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, azontsika miaina ety ambonin'ny tany. Efa voasoratra ao daholo ary azonao zahana toetra mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tena marina ny tenin'Andriamanitra io, tsy mahay mandainga amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Ka zay ny hitarihako anao dia ny mbola tia mpanomboana mba handinika tsara ny amin'izay voasoratra mba tsy hisy olona hamitaka anao. Lohahevitra hoe taminao teo dia mahakasika ny amin'ny antsoina hoe batisa. Ny hoe batisa raha omentsika ny famaritana ny hoe batisa dia asitrika na asoka ao anaty rano, fanitrihana, zay zany tena dikany. Avy amin'ny teny italiana izy io dia avy amin'ny teny latin ihany koa, teny latina, hoe raha dikan'ny teny gasy zany dia hoe fanitrihana na asoka. Za zany te hilaza aminao hoe tena tsy izy mihitsy reny batisan-jaza reny, tsisy verset na ray aza atao amin'ny baiboly momba ny batisan-jaza. Le tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matthieu ity no hialokalofan'ny olona anaovany an'io batisan-jaza io. Le tamin'ny Jesosy rehefa afaka 8 taona dia nentina teo amin'ny Simona. Fa io nefa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa natolotra ny zaza izy fa tsy natao batisa, tsy natao batemy zany, fa fanoloran-jaza io fa tsy
batisa. Samy hafa mihitsy zany ny atao hoe fanoloran-jaza sy ny atao hoe batisa. Fanoloran-jaza de io moa de zavatra efa tahaka ny hoe fitsofan-dranon'ny zaza, afaka 8 taona tahaka izany koa ny circoncision zay napetraka Andriamanitra tamin'ny Abrahama mba ho forana ny zaza rehetra. Io ny fanekena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa tsy midika akory hoe batisa io. Ary misy koa fomba fihevitra na fomba fiheverana anankiray izay heverin'ny olona fa mety nefa tena diso be mihitsy le izy, hoe atao batisa na atao batemo mbola kely ny zaza de avy eo lasa tsy tia ratsy intsony na tsy manota intsony izy rehefa lehibe. Tsoriko aminao nefa fa za zao tena mivavaka tamina eglizy katôlika, nianatra tao amin'ny Saint Maurice zay tany Mitsinjo ary tsoriko aminao fa efa niditra skoto ihany koa, vita batemo mbola kely mihitsy nataon'ny dadako sy mamako batemo mbola kely ary ny dadako sy mamako aza de vita mariazy mihitsy tany amin'ny katôlika. De arak'izany moa zany tsy maintsy arahana ny rafitra, arahana ny fombafomba mpivavahana hoe nareo vita mariazy tato amin'ny katôlika de tsy maintsy ny zanakareo koa zany atao batemo. Inona no tiako hatongavana amin'le batemo? Le fomba fiheverana manao hoe rehefa atao batemo mbola kely ny zaza de lasa tsy tia ratsy, lasa miova amin'ny fiainany, lasa olom-baovao, lasa tsy manota intsony, lasa manana toetra tsara rehefa lehibe. Indrisy anefa nampalahelo fa tsy zany mihitsy ny toetrako. Vita batemo mbola kely fa niakatra teo amin'ny fahatanorana fa tena naditra, nanao ny fanao zao tontolo zao, niteny ratsy, nangalatra, niaina tamin'ny fombafomban'izao tontolo zao, tao anatina fahavetavetana, tao anatin'ny zavatra maro isan-karazany zay fanao zao tontolo zao zay tsy aro voatanisa aminao eto, tao anatina fifohana sigara, fifohana rongony, rehefa resaka revo zany de natao daholo. Zany ny anaporofoko aminao hoe tena tsy marina io ary tsy mety io batisan-jaza io, satria ahoana moa ianao ve ny olona anie rehefa atao batisa anie tokony manaraka amin'ny fanahy masina, ary io fanahy masina io no mampianatra anao tsy hanota, io no mampianatra anao tsy hanota, io mampianatra anao handany toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Nefa jereo anie atipazo manodidina masonao, jereo ny olona niaraka vita batemo taminao, jereo ny sary, jereo ny fiainany, niova ve izy, niatsara ve, matahotra an'Andriamanitra ve, niova fo marina ve? Tsy miova fo mihitsy fa mbola amin'ny fiainany ihany ny fiainany, mbola mirevy izy, mbola manao fiainana ratsy, mbola mandeha miaraka amin'ny filan'ny tanora, mankany amin'ny fahavetavetana, mankany amin'ny fiarakarany lahy sy ny vavy eto sy eroa, mbola mangalatra, mbola miteny ratsy, mbola mandainga, mbola ratsy toetra, tia ady, ka tsy mety mihitsy, tsy mety ary tena tsy manafaka. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe olona efa tonga saina, olon-dehibe no tokony atao batisa. Ary ato amin'ny baiboly de manome modely mihitsy Jesosy fa 30 taona Jesosy vao natao batisa. Olon-dehibe mahatsiaro saina, olon-dehibe efa tonga saina, olona efa mahafantatra hoe nanota teo anatren'Andriamanitra, diso ny lalako, tsy mendrika, zany ny atao hoe zany ny olona atao batisa ry havana, olona miaiky ny fahotana. Ary raha nisy aza raha voasoratra atao amin'ny Matitoko 7 andininy fahenina, ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana de nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny onon'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Hitanao eto fa ono mihitsy le izy, asitrika, asoka, zany hoe atao difitra mihitsy le vatantenan'le olona rehetra. Ny batisa zany de mariky ny fandevenana, alevina amin'ny fahotana. Manao ahoana moa ny olona alevina? Rehefa tsy voalevinao tsara io olona alevina io de miomana fa mpamosavy ny lalao mifaty ny olona io.
marina zany e. Zany ny antony tena andavahana mihitsy, cimentena mihitsy, de atao karazana asiana béton kely mihitsy aza mba tsy ho lalaovin'ny mpamosavy le fatin'le olona, na sanatria mivava ho avy ny alikana ny amboa ikarokaroka an'io. De ohatr'izany zany le batisa asoka na asitrika anaty rano difitra tanteraka mihitsy a le vatantenan'le olona rehetra. De ohatr'izay le batisa fa tsy rano kely ndray miteteha intelo atao eo amin'ny androny. Io nge zavatra rafidravitra e, fombafomba-pivavahana fa tsy ara-baiboly mihitsy, tsy zany mihitsy ny ao anaty baiboly, tsy rano kely ndray miteteha, tsy zazakely natao batisa natao batemy, fa olona efa niaiky ny fahotany. Jereo reto olona reto niaiky ny fahotany de nataony Jaona batisa. Jaona moa de irak'Andriamanitra, mpaminan'Andriamanitra izy, nirahan'Andriamanitra. Voalaza eto fa nisy ireo zay milaza azo mpivavaka zay tsy niaiky ny fahotany. Zazakely anie tsy mahay miaiky ny fahotany ary tsy azo atao batisa reny, tsy azo atao batemy satria tsy mahay miaiky ny fahotany reny, tsy afaka miaiky ny fahotany mihitsy reny, mbola zazakely reny, mbola sain-jaza. Reto koa de nisy mpivavaka mpanara-pomba na mpivavaka mpietsara velatsia, tsy namovy mendriky ny fibebahana de tsy navelan'ny Jaona atao batisa mihitsy. Mila miaiky ny fahotanareo aloha nareo, mila mamovy mendriky ny fibebahana, tena hita mihitsy le fiovana, hita mihitsy le etaeta hoe tena mino an' Jesosy a, te hiala amin'ny fahotana, te hiova fo, te hanompo an'Andriamanitra marina, tsy etsara velatsia, zay le miaiky eo anatrehan'Andriamanitra, miaiky hoe mpanota Andriamanitra, tsy mendrika ary raha maty am'izao de very. Mino ny fanavotana zay nataonao teo ambony hazo fijaliana Jesosy io, mety mba ho diovina sy ho sasana amin'ny fahotako rehetra. De fanadiovana le batisa, fisasana amin'ny lotom-pahotana rehetra. Tsika anie nateraka andova-ota ry havana, nandova-ota tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva tsika. De io batisa io zany a no anadiovana an'izay a, anesorana ny ozona sy ny lotom-pahotana rehetra sy ny tsy fankatoavana rehetra zay niainan'ireo razambentsika tany amin'ny Sahidena de Adama sy Eva. Fanapahana mihitsy zany ma natiora olombelona ty otatsika fa iovatsika ho any amin'ilay fiainam-baovao. Batisa de fandehanana sy fitsanganana ho amin'ny fiainam-baovao. Ato amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly de milaza ny tenin'Andriamanitra fa inona ozy izy mampitaridritra anao mitsanganaka aoka ho atao batisa ho afahana amin'izao taranaka maditra izao ianao. Jereo nge ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko fa 2:20, andininy fa 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny Apôstôly 22:16. Ary ankehitriny inona no mampitaridritra anao mitsangana de aoka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao amin'ny fiantsona ny anaran'ny Tompo. Mario le teny hoe aoka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao. Sasana mihitsy zany le fahotana, de rehefa afaka amin'ny fahotana de fenona ny tenin'Andriamanitra ao anaty eo, mihaino toroteny a, mihaino torolalana avy ato anatin'ny baiboly a, de voasasa amin'ny fahotana de le tenin'Andriamanitra am'izay mitoetra ao anatiny. Any amin'ny Jaona voalohany toko 7:15 sy ny 9 de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa zay rehetra nateraka Andriamanitra ozy ny tsy mahay manota, satria ny voany no mitoetra ao anatiny. Le voan'ny tenin'Andriamanitra, le voan'ny filazantsara no mamoa ao anatin'le olona, de io ny karazana guide spirituel ho azy mitarika azy. Tsisy anie pasitera anara-maso amin'ny fiainan'ny olona anankiray eny am'zay toerana liany eny, fa ny fanahy masina no miguiden'ny fiainana. Mba tanteraka le teny hoe fa na mivilo amin'ny ankavia anao na mivilo amin'ny ankavanana de ny sofinao andreteny avoivonao manao hoe ity ny lalana ka andehana. Fanahy masina zany manomboka eo de manoro lalana anao am'izay mba andehananao amin'ny fiainam-baovao rehefa voasasa
afaka tamin'ny fahotana ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe aoka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao, amin'ny fiantsoanao ny anaran'ny Tompo amin'ny fo madio. Manomboka eo zany dia afaka manomboka eo zany tsy mihirahira fahatany intsony ny olona. Misy mantsy ny olona mihira fa tsy ao anatin'ny fo fa tahaka ny hoe mirediredy, eo amolotra fotsiny amin'ny vava fotsiny no hirana, mihira evangelika fa tsy tena hiainana le hira. De tahaka izany ihany koa, manomboka eo zany de tena afaka tena matoky an'Andriamanitra, tena rainao am'zay Andriamanitra, tena afaka miantso an' Jesosy ho tomponao am'zay anao eo amin'ny fotoana io, amin'ny fiantsoana amin'ny anaran'ny Tompo izy izy, satria zay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Manomboka eo zany dia manomboka tsy zavatra nofinofy, tsy zavatra onono aminao intsony zany hoe valim-bavaka sy Andriamanitra miasa sy miaro sy Andriamanitra mitahanao zany, fa tena azonao tsapaitanana mihitsy, azonao tsapaitanana. Tsy voaka lavitra be mahakasika an'izay fitahiana sy fahasoavana zay aloha, fa eo amin'le fanasana ny fahotana, le fiainam-baovao no tiako ambara sy avotra aminao. Batisa ary arak'izany de ho an'ny olona efa mahatsiaro saina, ho an'ny olona mino an' Jesosy, mino ny fanavotana zay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ary vonona ny ova fo, hanompo an'Andriamanitra, hifady ny fahotana, hiala amin'ny faratsiana, ary hitohy hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany, zay no atao hoe batisa. Zay le olona atao batisa. Jereo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly de misy sary zay niarahan'i Filipo sy lay tandapa etiopiana anankiray zay andeha ho an'i Jerosalema izy io. De namaky ny tenin'Andriamanitra, nanoronan-boky teo amin'ny kalesiny, tao anaty kalesiny. De teny an-dalana tany anefitra izy no nifanena tamin'i Filipo. De io tandapa io mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny feo avy deo avy, nefa tsy fantany zay zavatra lazainy. De nanantona moa Filipo de nanazava ny tenin'Andriamanitra. Inona ozy izy le tandapa ny tian'ny tenin'Andriamanitra lazaina an'izany? Mpaminany ve sa milaza zavatra hafa izy? Hozy Filipo fa milaza ny amin'ny ilay Mesia na ilay Kristy izy. Ka zay mino azy hoy Filipo de manana fiainana. Nokapohana izy dia kapoka tamin'ny fanasitranana. Nataony olona tsinotsinona sy nolavon'ny olona izy, ary noratrana naantona teo ambony hazo fijaliana. De nambara amin'ny Filipo tamin'le tandapa etiopiana teo zany makasikasika ny amin'ny Jesosy sy ny amin'ny famonjena vitany teo Kalvaria. De rehefa avy eo moa ty tandapa etiopiana ty de resy lahatra hoe io misy rano izy izy, tsy hitanao fa rano be foana no atao batisa fa tsy rano kely indray mitete. Io misy rano izy, inona moa masakana tsy atao batisa? Hozy Filipo, raha tena mino amin'ny fonao manontolo ianao fa Jesosy ny Kristy, raha tena mino ny asa-panavotana nataon'i Jesosy ianao ka vonona hanompo azy, de azo atao batisa ihany ianao. Mino ao izy izy fa ataovy batisa. De nidina teo amin'ny rano moa izy roalahy, amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 andininy fa 7:30 no milaza an'izany teny zany. De hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao de azo atao ihany. Ary namaly izy ka nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. De nasainy najanona ny kalesy, ary izy roalahy de Filipo sy ilay iomoka nidina ho eo amin'ny rano de nataony batisa izy. Hitanao am'zany, nataony batisa izy, olona efa niaiky, olona mino, olona tena efa mino. Zazakely tsy mahay mino, tsisy finoana ao anatin'ny zazakely, tsy mbola reny ataontsika hoe tsy mbola tena hoe afaka mibebaka sy maiky mifahotana, fa teto de nanizingizina mihitsy Filipo hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao izy, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra de azo atao batisa ianao. Ajanontsika hatreo mahakasika an'iny olon-dehibe miaiky, olon-dehibe efa mahatsiaro tena no atao batisa. Fa hijeryntsika atao amin'ny asan'ny apôstôly ihany, tsika tsy miala amin'ny asan'ny apôstôly satria ato mantsy tena asa amin'ny fanahy masina ny izy ty raha ny tena marina. Marina fa ny apôstôly nataon'Andriamanitra fitaovana, fa ny tena marina de zao asa amin'ny fanahy masina mihitsy le izy.
asa amin'ny fanahy masina le izy ka ato de misy ohatra be deaibe ry havana. Ianao hoe mba mamaky an'ity boky ny asan'ny apôstôly ity sady any filazantsara ihany Matthieu e, Marc e, Luc e, John e, mba vakia koa ny asan'ny apôstôly e. Fa ato ny tena ahitanao ireo fotom-pampianarana marina zay napetrakareo apôstôly, napetran' Jesosy tamin'ireo apôstôly mialohan'ny akarany any an-danitra. Eny e, talohan'ny akarany any an-danitra sy ny aorinany hoe efa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana Jesosy ny taty aoriana rehetra zany de ny tompo nanamarina ny teny sy nanao fahagagana sy famantarana momban'ireto apôstôly reto. Jery ohatra anankiray koa efa hitantsika teo ny amin'ny tandapa anankiray zay natao batisa. Efa hitantsika ihany koa ny amin'ilay lehilahy anankiray no sasana. Hoe inona moa mampitahiritritra anao mety izy ianao ho sasana, mety eza ho sasana ny fahotanao mba ahafahanao miantso ny anaran'ny tompo amin'ny fo madio. Ijery ihany koa tsika trangan-javatra anankiray indray atao amin'ny baiboly ato de efa hitantsika teo ihany koa ny amin'ireo olona be deaibe zay nanatona ny Jaona mpanao batisa mba ho ataony batisa. Fa amin'izao fotoana izao hijery tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 7 de misy zavatra anankiray indray zay tiantsika ho amarinina hoe mbola olon-dehibe ihany koa no natao batisa fa tsy zaza eto. Asan'ny apôstôly toko faha 7 andininy fahatelo ny anaran'i Jesosy. Faketsika manomboka amin'ny andininy voalohany mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ary zao no niseho raha mbola tany Korinto Apôlôsy de nitety ny tany ambony ka tonga tany Efesosy ary nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo ve ny fanahy masina fony voanino ianareo? Ary ireo nanao taminy hoe tsy mbola renay akory na misy ny fanahy masina na tsia. Ary hoy izy taminy ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? De hoy ireo ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly nanao ny batisa ny fibebanana tokoa Jaona ka nilaza tamin'ny olona fa tokony ino zay avy manaraka azy ireo de Jesosy Kristy. Ary raha nandre izany ireo de natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy ireo de nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo sady naminany. Ary tokony 12 lahy no isan'izy rehetra. Eto zany de misy zavatra anankiray zay tsy de fahita firy. Ny batisa amin'ny fanahy masina no lazaiko taminao teo mbola ho jerevantsika amin'ny manaraka iny lohahevitra iny fa eto de reto efa olon-dehibe. Ozy izy hoe tokony 12 lahy ny isan'izy rehetra. Zay natao batisa ny fibebahana. Hitanao amin'izany fa mbola olon-dehibe koa eto natao batisa fa tsy zaza. Ngamba fantatrao amin'izay ry havana fa tsy ohatra anankiray no nalaintsika teo fa ohatra be deaibe. Tsy zaza mihitsy ny atao batisa. Tsy zazakely natao tsy miexista mihitsy zany hoe batisan-jaza zany sy batemin-jaza zany. Fa olon-dehibe eto no hitantsika iarahantsika miaiky, iarahantsika mahalala. Ngamba ianao mety tezitra amiko amin'izao fotoana izao satria teny marina, fahamarinana, ara-baiboly ny ambarako aminao kanefa raha mino ny tenin'Andriamanitra zay toriana aminao ianao de manafaka anao tsy andevo zany, hitondra anao amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ary dinio anefa Jesosy mihitsy miteny manao hoe zay mino sy atao batisa hozy. Inona le batisa asoka anaty ranobe. Jaona nampanao batisa de nitondra ny olona teo amin'ny onony Jordana fa tsy rano kely indray mitete. Zay mino sy atao batisa hozy no vonjena fa zay tsy mety mino kosa no elohina. Marka toko faha 12 andininy faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohina. Mazava aminao ngamba zany tenin'Andriamanitra zany. Mino fa mazava aminao le izy. Zay mino sy atao batisa.
zay mino sy atao batisa. Raha tena mino an' Jesosy marina ianao de tokony atao batisa ianao, tsy tokony salasala mihitsy ianao. Ho amin'inona ary no anaovana batisa? Misy milaza fa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, misy milaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tena essentiel de tsy io mantsy mbola ataon'ny olona doctrine sy fotom-pampianarana ao anaty rafidrafitra koa io zavatra io. Ny tena marina ny vavolombelona be dia be manodidina fa ny fiekenao sy ny fanekenao fotsiny ho atao batisa, zay ny tena mitondra famonjena. Io natao amin'ny anaran'i Jesosy, io natao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina io tsy de zay loatra. Misy mantsy ny olona riavana de zavatra kely tsisy dikany de eo de synady hevitra, tsy any mihitsy le fipetraka le izy, fa le fanetretenan'le olona mino zay voalazan'ny ten'Andriamanitra izy, fa rehefa tonga ny fotoana nanota tany izy, tonga saina izy hoe mpanota aho, mila mibebaka aho, mila atao batisa aho, mila miaiky ny fahotako aho, te handova fiainana mandrakizay aho, mila manaraka ny fahamarinana rehetra zay lazain'ny Baiboly aho. Satria Jesosy raha natao batisa de nanda Jaona de hoy Jesosy taminy ataovy zao mba tanteraka ny fahamarinana rehetra. Ny fanaovana batisa zany de fanatanterahana ny fahamarinana rehetra. Ianao mety manao asa soa, ianao mety mianomanitra, ianao mety mandray communion, mandray fanasany tompo, na tsy haiko zay na diakôna na mpiandry, tsy haiko zay toerana misy ianao, fa raha mbola tsy atao batisa mihitsy ianao de tsy tanteraka aminao ny fahamarinana. Fa eto de milaza ny ten'Andriamanitra zay mino sy atao batisa no vonjena. Aiza moa zany discussion an'i Jaona sy Jesosy zany? Ndao hoe jerevantsika ao amin'ny Matitiko 7 andininy 7:12. Ary tamin'izay Jesosy de avy tany Galilea ka tonga teo Jordana, teo amin'ny Jaona mba ataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izao no tokony ataonao batisa, ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka nanao taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra, ka de nekeny izy. Tanao zany, eto ny fahamarinana de hoe le fibebahana sy le batisa mihitsy zany ny tena fahamarinana eto, mba hatanteraka an'le fahamarinana rehetra. Averiko indray mandeha aminao, tsara ny manao asa soa, tsara mianomanitra, tsara ny manao rakitra, tsara ny manao adidy sy ny zavatra rehetra zay ataonao fampona an'Andriamanitra, tsara ny manao tranon'Andriamanitra. Fa azadinao fa raha mbola tsy mibebaka, tsy atao batisa ianao de tena tsy tanteraka aminao ny fahamarinana, tsy tanteraka aminao ny fahamarinana. Na ho aiza ianao, na ho aiza, na ataoko hoe andoha vola amina miliara azy ianao, hanatsarana sy hampandrosoana ny asan'Andriamanitra, rehefa mbola tsy atao batisa mihitsy ianao, tsy tanteraka aminao ny fahamarinana rehetra. Tsy za mamorona fa io ny tenin'Andriamanitra, io ny tenin'Andriamanitra. Ataovy ihany zao izy Jesosy tamin'ny Jaona mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Fanaovana batisa zany de fanatanterahana ny fahamarinana rehetra. Ka amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, na amin'ny anaran'i Jesosy tsika tsy miditra lala am'izay fa vavolombelona daholo, na Jesosy na Ray na Zanaka na Fanahy Masina. Mety olona tinga natao batisa tamin'ny fotoan'androny, vavolombelona, misy ny vavolombelona, ny olona mahita anao koa vavolombelona. Fa misy manko ny olona raha ohatra zany edina hevitra tsy zay mihitsy le izy riavana, fa le resaka batisa, miroso amin'ny batisa aloha, bebaka aloha de miroso amin'ny batisa. Ny amaranantsika azy, toro-tenin'ny Petera, rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy de nangataka amin'ny Fanahy Masina reo mpianatra 20 mianadahy, vao nanomboka ny toro-teny Petera de vao tsindrona tampony ny olona, 3,000 ny olona nibebaka tamin'izay fotoana izay. Aiza ny andiny soratra masina milaza an'izany? Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 de andininy eo amin'ny andininy 5:20 no misy n'le toro-tenin'ny Petera, fa eo amin'ny andininy 7:20 izy no niteny reto olona voatsindrona tao am-poreto. Rehefa nandona azy ny tenin'Andriamanitra, Petera nitoro-teny makasika ny fitsaran'Andriamanitra, makasika ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy, makasika ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy. Nitaonany olona fa tokony ino an' Jesosy ny olona de voatsindrona am-po ny olona, voatsindrona am-po de nanontany an'i Petera hoe inona ary no tokony ataonay?
de niteny moa Petera amin'ny andiny fahavalo amby telopolo eo milaza manao hoe ary Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanamasina. Mibeba ozy izy aloha. Ny fibebahana moa de efa fantatsika tsara fa fialana amin'ny fahotana, mpangalatra tsy mangalatra tsony, mamerina ny angalarana, mpandainga tsy mandainga tsony, misotro toaka miala am'zany, miova lalana, miova ny toe-tsaina, miova ny fitondran-tena. Amin'ny teny frantsay ny hoe fibebahana na ny répétence de fiovan'ny caractère na hoe changement du caractère na changement d'habitude, changer d'habitude, zany hoe miova mihitsy zany le fahazaran-dratsy, habitude moa fahazarana, miova ny caractère ndray toetra, miova na ny toetra, miova lalana, miova ny fomba fanao, miova fotanteraka mihitsy zany, misy zavatra miova mihitsy eo, lasa ny zavatra taloha ny Korinthianina faharoa toko 5:17. Lasa ny zavatra taloha tonga vaovao ny zavatra rehetra. Zay le fibebahana. Hitantsika koa ny fibebahan'ilay zanak'Adala, fiverenana amin'Andriamanitra, de misy alahelo araka an'Andriamanitra ao anaty ao. Korinthianina faharoa toko 7:10 de hoe ny ten'Andriamanitra hoe fa ny alahelo araka an'Andriamanitra ozy izy de miasa ho fibebahana, ho famonjena, tsy hanenenana. Misy alahelo ao. Ty za de nandany ny fotoanako, nandany ny androko tany amin'ny zava-pohona, tany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tany amin'ny fahotana. Malahelo mihitsy zany le olona anankiray, manenina. Zay tsy maintsy tafiditra zay, alahelo sy nenina zay. Raha mbola tsy manenina ianao, raha mbola tsy malahelo ianao, raha mbola tsy mitomany ianao, raha mbola tsy miaika ianao de tsy mbola tena tafalatsaka, tsy latsapaka le fibebahana. Tahaka ny Simona, bebaka ihany izy natao batisa nefa hoy Petera taminy fantatro marina zao mbola misy fangidin'ny afero, mbola mitoetra ao amin'ny tsy manana fo mahitsy ianao, mbola misy faharatsiana ao anatinao. Ka zay tokoa ny izy rehefa tsy latsapaka le fibebahana de lasa manangatra le olona, satria mibatisa mantsy de fandevenana, ka rehefa tsy voalevona tsara de manangatra, lasa lolo vokatra, lasa de ianao manohy ny tohiny. De sahala am'zay le izy. Ilaina zany hoe miova. Lazaiko taminao teo hoe changer d'habitude, changement du caractère, zay zany le fibebahana e. Misy koa hoe abandonner, fafoizana ny fahotana, abandonnena mihitsy. Manao no lehilahy anankiray rehefa manao abandon de famille izy na mpiasa anankiray manao abandon de poste, zany hoe afoy ny atakalony zavatra hafa, de ohatr'izay koa le fibebahana. Mino aho fa mazava aminao ny tiako ambara fa eto ny toroten'ny Petera tsy nilaza zavatra hafa mihitsy izy, mibebà aloha izy de aoka atao batisa. Aorinan'izay rehefa tena mibebaka amin'ny fony manontolo ny olona anankiray de atao batisa, de mandray ny fanamasina. Ary eo no tiako atongavana lohahevitra antsika manaraka de mahakasika ny amin'ny fanamasina. Fanamasina sy ny batisa amin'ny fanamasina. Eto de faranantsika aloha ny androany. Mazava aminao ngamba ny atao hoe batisa, tsy miexista ny batisan-jaza. Tsy ao anaty baiboly, tsisy verset na ray aza milaza ny atao hoe batisan-jaza. Mihevera tena, mieritrereta, miova lalana, miala mihitsy amin'ny antokom-ponona misy anao na mirafidrafitra ara-pivavahana misy anao fa tsy marina io toerana misy anao io, satria manohitra ny ten'Andriamanitra marina. Mitadiava fiangonana tena hitarika anao any amin'ny fiainana mandrakizay, fiangonana mankatoy ny ten'Andriamanitra, fiangonana miaina amin'ny ten'Andriamanitra. Zay ny fampahirezana afaka nomeko anao androany. Asakasako ao moa raha handray izany fampahirezana zany na tsy, fa ny famarinana tsy maintsy toriana, ten'Andriamanitra marina tsy maintsy toriana, na ho tezitra azy ianao na ho tezitra azy ny olona. Fa zay ny famarinana, zay mino sy atao batisa hoy Jesosy no ovonjena. Modely Jesosy Kristy 30 taona izy natao batisa. Ka iza moa ianao? Iza moa ianao mitana fotom-pampianaranao hoe batisan-jaza ihany no atao, fa tsy atao batisa ianao efa lehibe, efa matsiaro saina, efa nanota.
Ka iza moa ianao tsy Jesosy aza eritreretsa maninona moa tsy voalaza hoe Jesosy natao batemy tambola kely fa rehefa lehibe izy vao natao batisa. Jesosy aza manaiky atao batisa, maika fa ianao, maika fa itsika. Ka anjaranao mieritreritra. Ny ahy moa de filazantsara tsy maintsy toriana, ny famarinana tsy maintsy toriana fa azakazaka ao na handray ianao na tsy handray. Zay ny fampirisana afaka nomenantsika androany. Am'manaraka indray ho jerevantsika mahakasika ny amin'ny batisan'ny fanahy masina. De samy hitahin'Andriamanitra mandram-pianao daholo tompoko.